Zay ny famatsiana solika fa ny famatsiana herinaratra indray eto no resahantsika. Misy ny ezaka ataon'ny anivon'ny Jirama mba hamongorana ny halatra tanteran'ny mpanjifa zany ao anivon'ity orinasa ity, na io ny halatra herinaratra mivantana na ihany koa ny halatra ireny tarby mitondra ny jiro ny Jirama ireny. Hatreto anefa dia efa nisy ny voasambotra, nisy ihany koa ny efa nampidirina am-ponja noho izay raharaha izay. Hofezina avokoa ireo izay mangalatra herinaratra araka ny lalàna manan-kery eto amintsika amin'izao. 12 ny dossier izay tsy maintsy miakatra fitsarana raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama. Tambondro moa isorana ny fitondram-panjakana sy ny ministère ny tompon'andraikitra ambony ato amin'ny Jirama niara ny faharimbona tamin'iny ilay lalàna fantatsika mazava tsara zao fa misy ny lalàna managadra tahaka ny mpangalatra rehetra na mpangalatra omba na mpamaky trano ny mpangalatra jiro. Eo amin'ny 115 eo zany ny dossier zay efa tsy adian-kevitra tsony fa alefa any amin'ny fitsarana, ary 30 eo zany ny efa lasana amin'ny fitsarana, eo amin'ny 3 eo zany efa nitoko am-ponja, 7 ny sursitaire ka zay 115 zay ho andeha daholo zay fa pikarakarana ny dossier ny technicien juridique nefa zay technicien tutera. Teo amin'ireo mpanjifa 4 izay notsidian'ny Jirama manerana ny nosy dia nahitana tsy fahatombanana ny 920 amin'izy ireo ary tombanana ho 120 eo ny halatra manerana ny Madagasikara. Anisan'ny miteraka fahatapahan-jirany koa ny fangalarana câble izay mahazo vahana tokoa raha ny eto an-drenivohitra. Raha eto Antananarivo fotsiny tamin'ity taona ity eo amin'ny 23 km de câble io no fa very zany eny amin'ny 181 millions d'ariary eo ny koan'izany, dia 22 km amin'io zany nefa voarina eo amin'ny 171 millions d'ariary eo ny coût de réhabilitation zany zay azontsika anaovana investissement ihany amin'ny fanatsarana nefa mbala mihodinkodina any amin'ny fanarenana ny vita indray. Eo amin'ny 9 km eo zany no andalam-panarenana zay eo amin'ny 76 millions d'ariary eo ny vola ilaina amin'izany. Iritsika amin'izany zany ny fantiantoko entin'ny orinasa amin'ireny etraketraka ataon'ny mpiaramonina ireny. Ny Jirama dia miantso ny fiaraha-miasany tsirairay ahafahana mamongatra ireo fangalarana samihafa izay mipaka amin'ny mpanjifa vokatry ny tsy fahatombanana eo amin'ny fitsinjarana herinaratra aterak'izay.